moa ve voatery tsy maintsy manao akanjo fotsy na costard fotsy na robe lava be na koa hoe akanjo akanjo fotsy zay efa fantatry ny maro moa fa be dia be ny olona manao akanjo fotsy ambony ambany, zay vao afaka maharoaka devoly? Moa ve raha olona tsotra ve? Moa ve raha olona tsotra de tsy maharoaka devoly? Fa tsy maintsy hoe pasteur manao akanjo fotsy na mpitondra fivavahana manao akanjo fotsy na pasteur manao costard fotsy ambony ambany, kiraro fotsy, kravaty fotsy, zay vao afaka maharoaka devoly. Andao arô jerevantsika ny fahamarinan'zany. Tenin'Andriamanitra de milaza fa tsy voatery ho izany ry havana vao mangovitra aminao ny devoly, fa inona ny zavatra jerevan'ny devoly ao anatiny? Iza marina moa ianao? Iza marina moa ianao io? Zay ny zavatra tena mampangovitra ny devoly, iza marina moa ianao io? Ao amin'ny asan'ny apôstôly de misy antsoina hoe zanaky Skeva, priorio mpamoaka fanaratsy, de tsy mba nanana an' Jesosy tao anatiny izy fa Jesosy toriam-poly, zany ny azony nentina nandroaka devoly, Jesosy toriam-poly, de izy ireo de priorio mpamoaka fanaratsy. De zao nefa ny zavatra niseho tsy nivoaka ny devoly fa sady nirahatrain'le devoly izy ireo no rovotra ny fitafiana. De sahala am'zay le izy, io zany tsy voatery ihany ko hoe rehefa avy ianao avy any de tonga de hampiasa ny anaran'i Jesosy de hoe tena hisy devoly mivoaka na hoe hisy fahagagana, tsia. Fa ahoana voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Hoy ny tenin'Andriamanitra am'Jaona toko 2:12 zay fa andiny soratra masina, efa diso fantatsika kanefa tsy haintsika ny mampiasa azy, tsy voadinitsika, fantatsika fa tsy tena voadinitsika lalina. Jaona toko 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany. Mareo le teny hoe izay rehetra nandray an' Jesosy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe io herin'Andriamanitra io zany de tamin'ny fotoana matoa tonga ao anatin'ny olona ny herin'Andriamanitra de tamin'ny fotoana nibebahany marina, tamin'ny fotoana nanafan'Andriamanitra azy tamin'ny fahotana, tamin'ny fotoana ny ekeny fa mpanoty izy ary narotsak'Andriamanitra am'zay ny fanahy masina hitariky azy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay herin'Andriamanitra zay ny ahafantarana hoe mitoetra ao anatinao Jesosy satria herin'Andriamanitra io herin'Andriamanitra io mamotika fahotana. Io herin'Andriamanitra io io mahatonga anao ho voatahiry amin'ny fahasoavana. Ka tonga de fantatry ny devoly hoe misy fahasoavany ty olona anankiray ty. Misy herin'Andriamanitra, manana hery ty olona anankiray ty, ary avy hatrany izy tonga de mangovitra. Jesosy le herin'Andriamanitra, hoy ny tenin'Andriamanitra. Izy no endrik'Andriamanitra sy herin'Andriamanitra. Ao am' Jesosy zany misy ny fahafianoan'ny zavatra rehetra, na fahasoavan'Andriamanitra, na herin'Andriamanitra, na fitahiana sy fanambinana avy amin'Andriamanitra, ao am' Jesosy misy an'zany rehetrarehetra. Ka raha manana an' Jesosy ianao de manana hery ianao zay. Raha nandray an' Jesosy ianao de manana hery. Ka iverina any am'le fanontaniako tany am-boalohany zay tsy maintsy ho valitsika. Moa ve voatery tsy maintsy manao akanjo fotsy ve? Moa ve voatery tsy maintsy manao costard ambony ambany, palitao ambony ambany fotsy, kravaty fotsy, kiraro fotsy, zay vao angovitra ve ny devoly? Tsia, tsy de tsy ny valiny. Fa ny olona na de olona tsotra azy ianao, mety sekolehilahy ianao, mety olona tsotra, mety tanora, mety lehilahy lehibe, mety vehivavy lehibe, olona tsotra simple, kanefa ianao manana an' Jesosy de mangovitra aminao devoly. Andao ne ho jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao tamin'ny Lioka toko 7:17. Eto indray de misy tantara zay niseho ndray andro. Vakintsika aloha le contexte de avy eo zavaiko aminao le izy. Lioka toko 7:17 ny anaran'i Jesosy. Ary raha niala anakiny an-tanety izy de nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna zay efa nisy devoly naharitra ela. Tsy nitafy lamba sady nitoetra tao an-trano fa teny sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Ary noho ny nahitan'i Jesosy izy
de ny antso mafy sady ny ankohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe mo mifaninona akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra masina ianao aza mampijaly ahy. Eto indray zany de hitantsika fa ny olona masina Jesosy eto de zanak'Andriamanitra zany rehefa mitoetra ao anatinao Jesosy de tonga zanak'Andriamanitra ihany koa ianao arak'le andiny soratra masina teny amin'ny Jaona toko voalohany andiny faharoa amby folo hitantsika teo fa zay rehetra nandray an Jesosy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra zany égal miaina amin'ny fiainana masina. Zanak'Andriamanitra zany matahotra an'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra manaja an'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tia an'Andriamanitra, mandeha ao amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ka rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao de mangovotra ny aminao na de ny devoly aza. Ny fiainana masina zany ry havana. Zay ny tena lakile zava-miafiny. Zay ny fanalahidy raha tianao hoe olona tena hoe angovotra aminao ny devoly ka tsisy asana devoly andresy ianao de mila ianao zany miaina amin'ny fiainana masina. Ny olona miaina amin'ny fiainana masina de ny olona matahotra an'Andriamanitra, ny olona mifady ny ratsy, ny olona tsy tia fahotana. Any amin'ny bokin'ny Joda de milaza ny ten'Andriamanitra mankalahy na de ny akanjo voapetipetiny ota aza. Kanefa koa nefa tsy nety ivelany ihany. Tsy hoe manao robe lavabe ianao na manao akanjo lavabe na manao akanjo lavabe hatrany akitro kely nefa ny ao anaty tsy takizay. Fa ny olona miaina amin'ny fiainana masina de masina anaty sy ivelany. Zay mihitsy zany le fahamasinana ara-baiboly. Masina ny ao anaty, madio fo, tsy miady aman'olona, tsara saina, tsara ny fitondran-tena, de ny avy ao anaty ihany mivoaka avy ety ivelany. Masina koa ny avy ety ivelany zay hoe masina ny ao anaty sy ety ivelany. Ny olona masina zany de mampangovotra ny devoly, ary ny devoly tadio tsara fa misy zavatra anankiray zay tsy hainy mangalatahaka de ny fahamasinana. Efa ela ny devoly niova fo raha ohatra ka hoe hainina taona nangalatra ny fahamasinana, fa tsy hainy devoly mihitsy ny mangalatra amin'ny fahamasinana. Ary zay ny antony hoe rehefa masina ny olona anankiray de tonga de tsy hananany fahefana. Ny hoe masina moa raha hoe hitaritsika afakafakaina lalina amin'ny baiboly dinihana lalina de ny hoe fiainana masina de voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra. Voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra. Zay zany ny hoe fiainana masina. Ka ianao zany de tokony hiaina amin'ny fiainana masina isan'andro. Fa tsy hoe rehefa tonga amin'ny fotoana de na tsy ianao hoe tsy voatery hitondra an'iny akanjo lavabe fotsifotsy iny. Indraindray ianao misy olona mihetsika devoly tampoka eny an-dalana de aiza ary ny akanjoko. Ary ity koa ny nampome. Ndray andro zany izy tantara tahaka izao ry havana. Nandroaka devoly le olona nandroaka devoly de tonga de nitsotra le olona anankiray, le lehilahy zany. Le lehilahy nitsotra hoe tsy maharoaka an'io izy fa tsy etiny akanjo mampiandry aho izy, le akanjo spécial, reny mantsy efa manana akanjo spécial mihitsy. De nisy vehivavy zany teo de tsy haiko tso zay lafara taona hoe nindramony ve le akanjon'le anabavy sa ahoana fa de tahak'izay zany le izy amin'ny fotoan-tsarotra avy anao hoe de mbola hitady ary aiza le akanjo ohatry ny akanjo mandro be, le akanjo fotsifotsy be ambony ambany, aiza amin'ny fotoan-tsarotra avy anao mbola hitady an'iny rehefa tsy tonga de ampiasanao ny fahefana. Jesosy anie efa niteny tao amin'ny Lioka toko 10:24 andiny 7:12 de zao voalaza ny teny hoe indrefa nomeko fahefana ianareo anitsaka amin'ny anarana somaingo, andresy ny hery rehetra sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ka tsisy ampaninona anareo akory. Jesosy efa nanomenao fahefana ka na tsy misy an'iny akanjo iny na tsy manao costard fotsy ambony ambany izy, kiraro fotsy, kravaty fotsy, afaka mandroaka ny devoly ianao, afaka mangovotra aminao ny devoly, afaka manana fahefana androaka ny herin'ny maiziny ianao, afaka manampy ny olona zay mihetsika devoly na ny olona demoniaka. De avy eo moa tsy haiko moa na nindraminy an'le anabavy. Fa ny baiboly koa de milaza aminao ka ny lehilahy tsy hanao fitafian'ny vehivavy, ny vehivavy tsy hanao fitafian'ny lehilahy, de tsy haiko tsony zay nafarany tany fa tsetsatsetsat tsy aritra io mba tantara henoko fotsiny hoe efa nisy zany zavatra tahaka izany e.
ka tsy voatery hitondra an'iny akanjo iny foana ianao akory andehandeha de atao anaty sac na anaty anona foana ny akanjo fa rehefa nandray an' Jesosy ianao de dikan'izany zany mino an' Jesosy ianao a, mino azy ho tompon sy mpamonjy ny tenanao manokana ianao a, dikan'izay a any aminao le fahefana, ampisaao amin'ny fotoan'androny a le fahefana. Mazava aminao angamba ny tiany tenin'Andriamanitra lazaina, mila miala ao anatin'ny fombafomba-pivavahana isika riana. Ary tena izaho aloha de manangana ady mihitsy amin'ity resaka fombafomba sy rafidrafitra ara-pivavahana ty, mila miala amin'io tsika fa mila tena mitady ny herin'Andriamanitra. Matetika anie tako le rafidrafitra sy le fombafomba le tena herin'Andriamanitra e, de tsy miseho tsony. Mivavaka ho amin'ny marary ianao tsy sitrana ny marary, mandroaka démonia ianao tsy mivoaka ny devoly, mitory teny ianao tsy mibebaka amin'ny mpanotana satria variana ao anaty rafitra ianao, variana ao anaty rafidrafitra ianao, variana ao anatin'ny haingo sy ny pozitiva elany ianao. De hany ka takona le herin'Andriamanitra tsy miasa amin'ny fanahy masina, ka manomboka izao de haitsio mihitsy fomba fampitonao an'Andriamanitra, haitsio ny fomba fampitonao an'Andriamanitra. Ambarako ombenombeno fa tsy fitsarana aho a na fanaratsiana ny izarana amintsika ny ten'Andriamanitra fa entina hampifoha antsika, analana ny kira ny hazan-drano eo amin'ny masontsika mba ahitantsika tsara ny tena tiany ny ten'Andriamanitra lazaina, ahitantsika ny voninatr'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra zay miasa eo amin'ny fiainantsika. Zay indray ary ny fampahirezana nomena antsika androany a, mino aho fa tsy natezitra anao ny fampahirezana fa mitondra fahasoavana ho anao ary mbola hampandroso anao bebe kokoa hatrany hatrany a amin'ny fanarahana ny tompo a, de manao velomanao ny anaran'i Jesosy. Veloma tompoko.